Zay ny amin'iny fa natomboka androany ny famondrana ireo trabona eny Andota-penaka ao amin'ny toerana famononomby teo aloha iverina zakatrabona hatrany amin'ny 3 alina isa moa ity toerana sy foto-drafitrasa ity. Ravakarandriamanalina sy Mamira Samuel no mitatitra ny vaovao. Teny Andranoambo ao anatin'ny fokontany Andota-penaka voalohany faharoa fatelo no nisy ny dadazily sy ny fianakaviany ny aloha zao famondrana azy teto Andota-penaka eto amin'ny toerana famononomby teo aloha izao. 10 andro mahery izy no teny toerana tsy mifakaiza firy tamin'ny toerana nandrasana azy teny Andranoambo ny eto Andota-penaka. Hatramin'izao zany tsy mbola hita zany zavatra aminy satria vozao zay napetraka teto mbola vao mitona entan'izay fa zay raha marina ny doniko mihitsy raha ohatra ka hoe mitovy ihany ny anaovanana eto sy ny eo dia efa afaka ambany aina ihany zay tao kanjo moa tsy manohatra mpitondra sy ny mpikatana ny président amin'ny fibe fa zay moa zany karazana satria tsindrana fahefana kely ihany dia nanaiky zay hoe afindra nareo miaraka mitanty fa mitovy mihatsy ihany dia nanaiky zany zay zao. Itina reny mpianakaviana isan'ny trabona noraisina teny Andranoambo dia mihay afatratra mikasika amin'ny fiompiana izay ataony. Nambarany fa tsy ny fanalavitra tamin'ny trano fonenany ny toerana niraisana azy ireo teny Andranoambo ka tsy nampiova firy ny fomba fiainana andavanandro. Kan ny fokontany manana bataina zay nareo fa heritsika mipetraka. Nefa fahitanako an'le toerana eto manao ahoana? Tsara kokoa vera mantsy misy anareo taloha. Mety ka tsy maninona mihitsy fa sahala ihany. Fa ohatrany ahoana le tary amin'le taloha? Le tery tsy ka hoe makisy daholo fa tsy tokatokaneny. Natomboka androany ny famindrany ireo trabona eny Andota-penaka. Midina teny toerana ny filoham-pirenena Rajaonary Mapianina sy ny praminitra lehiben'ny gouvernemanta ny jeneraly Ravelonarivo ary mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta mijery fotony ny toerana sy ny fanomanana eo amin'ny famindrany ireo trabona. Aza mety ho resin'ny fitsapana isika ary aza resin'ireo le mpandrabiraby koa fa fitoram-panjakana efa miezaka mitady vahaolana ho antsika rehetrarehetra araka izay azo atao. Mahazaka hatrany amin'ny trabona 3 alina ity toerana ity, toerana izay ahafahana mametraka foto-drafitrasa maharitra andraisan'ireo trabona ary anamorana ihany koa ny fitantanana sy fitsinjarana amin'ny fanampiana omena azy ireo.